Sakaiza fanahazo taom-baovao. Voninahitra ho an'Andriamanitra ry zanaka ry faray masina ry havana. Faly tokoa isika androany amin'izao alahady voalohany amin'ny taona 2020 zao amin'izao alahady fifaliana zao no famondrapon'i Jesosy Kristy ka dia ny voninahitra natolotra azy voalohany indrindra. Dia miarabantsika rehetra tompoka tsy maty fo manaina tamin'ny taona 2020 fa natratra mpifaliana zao taona 2020 zao. Ka ny fanompoavavana ataontsika eto ry havana dia fanompoavavana tarihan'ny foibe ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Izay anasana antsika rehetra mpanompon'Andriamanitra, voakan'Andriamanitra anaraka izany am-pifaliana. Ry hava-malala amin'ny Tompo, ampitomboana amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Andeha hideran'ny Tompontsika ry havana amin'ny famakina ny Salamo 5:7, ny 15 ka hatramin'ny 7. Salamo 5:7, 15 ka hatramin'ny 7 dia ho toizantsika amin'ny hira fiderana hira fa 170 ny 13 no ho tanterahantsika amin'izany. 170 13 dia arana vavaka izany, dia tsy mipetraka amin'ny fiangonana raha tsy vita izany vavaka izany. Ndao ary tompokoa mitsangantsika idera an'Andriamanitra ka rahantsika mamaky ny Salamo 5:7, 15 sy ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Anandratra anao aho ry Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra ary tsy takatry ny saina amin'ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Amen. Tompo panjakana aerisi tsara indrindra ka izy no azona endrika karasaina toy ny eliny enanisina ny tsakoa izy amanazany
Mivavakantsika. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra raha isanakarivo ny masina. Dera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zay Jehovah Tompo maro. Andriamanitra ianao ary tsy misy Andriamanitra fa tsy ianao Jehovah Tompo. Andriamanitra manana ny fahefana any an-danitra etỳ tany amin'izay fisinina rehetra. Andriamanitra tsy nanam-pendohana ankehitriny ary mandrakizay. Andriamanitra tokana, Andriamanitra tsy toa, kanefa dia Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra fitiavana satria namorona anainao mba ho namanao, kanefa izay niataka taminao. Amin'ny fitiavana anao dia nalefanao mihitsy ny zanakao isolo ny elokay tamin'izany fahotana izany, dia ny zanakao Jesosy Kristy izany. Ary noho izany famonjena nataon'i Jesosy Kristy tomponay izany dia tafaverina aminao izay, mihavana aminao indray. Misaotra Jesosy fa nitondranao mafy indrindra zany, kanefa fankataovanao ny ray sy fitiavanao anay dia nikinao zany. Ary amin'ity dia mbola manolotra anay koa ianao, ny fanainao masina mba ahafahanay mitahiry amin'ny famonjena izany, ahafahanay mandeha araka ny sitraponao, mba hitahirizana izany fihavanana zany, hananana fiainana mandrakizay izay sitrahanay tia tankatra any an-danitra. Misaotra Jehovah Tompo fa omenao tomponandro zay natratra ty taona vaovao ty indray, dia ny taona 2020, satria fantatrao fa mbola misy adidy ho tanterahanay amin'ny fanomponanao. Ary namanay tsy natratra zao taon'izao tsy hoe reniny diso, fa kosa ny mpanomponao dia tianao efa ho any aminao hisitraka sady le fiaina mandrakizay ny aminao Jesosy Tompo. Ka ndreto zay misaotra anao amin'izany fitahinao zany. Matsiaro anefa izay Jesosy Tompo fa tsy mendrika eo masinao, fa na eo amin'ny fitiavanao izay iainana isan'andro, sitrahanay zanakao, dia ny ataonay ihany ny ataonay. Tsy mendrika izay Jesosy, mamelany elokay, mamindrafo fo aminay. Aza saina velo koa ny tanataonay teo anatrenao, na ny ota amin'ny fahazazana, na ny ota amin'ny fahatandroana, na ny ota ny fahalebiazana, na ny ota fananinanay tao, na ny tsy fantatray, na ny tsy nahanay dia hifonanay anatrenao. Tsy mendrika izay ka dia mamelany elokay Jesosy, mamindrafo aminay. Ary satria Andriamanitra fitiavana ianao, dia matoky izay Jesosy fa raha tena mibebaka marina anatrenao, dia avelanao eloka. Dia mbola misaotra sady Jesosy, makasitraka sady manome voninahitra ny anaranao Jehovah Ray zanaka ary fanay masinao amin'izany fitiavanao zany, ny angatana ary dia ny fanainao mihitsy tsy ala atao anatinay, ka nao fanay masina napaka amin'ny fiainanay hatramin'izao ko mandrakizay, ka aza velana pahefana aminay mifanaratsy Jesosy fa didio amin'ny anaranao ho any amin'ny farimy rehetra afo any, fa masino zay fanemanao ny sitraponao, mitoro filazantsaranao vahoaka rehetra, andraisan'izy ireo koa izany famonjena sy fitiavana izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manakeravià Nazareta no anaovana izany vavaka izany sy ny angatanay ny anatrehanao izao fotoam-pivavahana fanompo-pivavahana ataonay izao. Misaotra Jesosy mpamonjy io. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Irosantsika riavana amin'ny tenin'Andriamanitra dia anomboka izany ny fotoana sekolady, ka mialohan'izany dia ataontsika ny hira fa 270 andininy voalohany ihany. 270 ny andininy voalohany ihany dia ho avy ny mpanompon'Andriamanitra anao zany fotoana ho an'ny sekolady zany. Ndao ary tompoko. Oh
Faly miarabantsika rehetra indray a nahatratra izao taona vaovao izao. Ny soratra masina izay horaisintsika ho an'ny mpianatra sekoly alady rehetra anio dia izay hita ao amin'ny salamo 7:30, salamo 7:30, 1:7. Fa mialohan'izany aloha dia angatahana hitsangana ny zaza, ny ankizy, ny tanora sy ny zatovy rehetra fa hiaraka hivavakitsika. Jesosy misaotra sy mankasitraka anao zahay, nomenao zao tombonandro zao indray. Apetraka eo am-pelantananao Jesosy, reto zandrinao rehetra izay mitsangana reto, tsy izy ireo ihany fa izahay ray aman-dreny izay mitaiza sy manam-peko, mba ho fitaovana mahomby ao am-pelantananao, hitoriana ny filazantsaranao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, Tompo sy Mpanjakanay, no anaovana izany vavaka izany. Amen. Petrakitsika. Hovakiana ny salamo 7:30, 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindram-pony. Averiko fandroany. Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindram-pony. Amen. Indray andro nisy ankonana iray, izy mivady olon-dehibe sy ny zanany mpirahalahy, satria moa tonga ny fotoana fifamangina dia andeha hamangy ankonana any ambanivohitra. Toerana tsy tratry ny fiara, izany hoe tsy afaka andehanana fiara, ny toerana ale, voaterina andeha tongotra. Rehefa mandeha ny andalana dia fantatsika fa ny ankizy matetika sady milalao no mandeha. Rehefa nandeha elaela ary dia vizaka izy mirahalahy, ao alohaloha kely nefa misy lalana somary sarotsarotra. Rehefa nandeha izy efa mianaka, nandalo tanimbary, dia somary epita amin'ny toerana misy tatatra somary ngezangeza. Ny afahana miepita eo amin'ilay tatatra, hazo lava anankiray. Ny epita dada dia afaka. Ny apita neny dia afaka. Izy mirahalahy sady efa reraka amin'ny lalao, no natahotra hoe sao dia latsaka izay raha miepita amin'ity tatatra ity. Nandeha zoky, tonga teo amin'ny sasa-dalana dia natahotra, iverina. Mandehana hozy dada sy neny fa tsy maninona fa izay nge miandry anareo ety apita, mandehana fa raisina. Dia natolotry neny ny tanany dia nandeha ihany ilay zoky. Fa rehefa tonga teo amin'ilay zandry, za tsy andeha anonareo izany fa za hiverina hody. Hiverina hody rery amin'ny lalana lavabe io ianao. Za hozy tsy andeha amin'ny lalana io dia nanantona ny dadany. Ao ary, ao fa ho raisiko ny zanako raha matahotra. Niverina indray ny dadany dia nandray ilay zandry dia nitrotro azy ny epita ilay tatatra. Tsisy hafa amin'izany ny fiainantsika. Rehefa misy zavatra sarotra na manahirana na mampatahotra antsika dia aza miantso vonjy olon-kafa. Tsy hoe ratsy akory ny miantso an'i dada sy neny, fa iza ny mpamonjy mora azo indrindra sady mahita ny zavatra rehetra. Andriamanitra. Atsoy Andriamanitra hanampy anao. Andriamanitra mahita anao ary izy tsy miova hatramin'izay ary ho mandrakizay. Hitany rehefa matoky azy ianao, hitany rehefa vonina anatona azy ianao sady manolotra ny tanana amin'Andriamanitra. Ho antsika rehetra izany dia tadidio izay hoe Andriamanitra mahita. Araka ny ten'Andriamanitra izay niraisintsika teo hoe indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindram-pony. Averintsika ary izay teny rehetra izay hoe rehefa mijanona dia mamerintsika amin'ny anaran'i Jesosy, indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy. Dia izay manantena ny famindram-pony. Amen. Hivavakitsika. Jesosy, manantena ny famindram-ponao tokoa izay ary fantatray fa mitsinjo anay mandrakariva ianao. Apetraka eo am-pelantananao indray ary ny fiainanay rehetra hamakivaky izao taona vaovao izao. Jesosy, meteza mba hiara-dalana aminay naiza le anay na manahoana ny lalatsarotra izay tsy maintsy hodiavinay satria fantatray fa ianao dia eo anilanay mandrakariva sady matoky tanteraka anao izay amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana hivavaka. Amen. Dia tsika riavana hitsena ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fifaliana 9:700, 9
20 sy 700 ny 5 voalohany sy 4 dia miroso amin'ny vaky tentsika. Fatatsika moa amin'ity volana Janoary ity fa ny teny loahevitra hoentintsika dia hoe maharitra tsy miova ny tompo. Dia ho raisitsika izany amin'ny alalan'ireo tenyreo hira fa 427 sady hira fideranan'Andriamanitra amin'izao taom-baovao izao. Ndao ary tompoko. mialohan'ny hamakina amintsika amin'ny sesy ny vaky teny dia tsara raha mivavaka aloha isika. Vavakantsika. Ry Andriamanitra arahinay ao, arahinay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tokoa ianao. Sotranao izay raha nahatratra izao fotoana ahafahanay mihaino ny hafatra avy aminao ary hamaky ny teny amin'ny fitenin-drazana indray.
ary mangataka feno ny fitarian-dalana ao fanay masina mba hiasa ao anatin'ny teny ho anay izay hamaky ny teny ho an'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra avy aminao ary indrindraindrindra ho an'ireo vahoakanao izay mihaino izany mba ho tanolonaka handry ny teninao tokoa ny fonay tsirairay avy amin'ny anaran'i Kristy Jesosy no angatahana sy ametrahana izany vavaka izany. Amen. Tenin'Andriamanitra vakiana voalohany dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Isaia 170 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 17. Isaia 170 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 17. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mangina hiaino ahy ianareo ry nosy, ary ao ka handroso hery ny firenena. Ao ka nantona izy ka hiteny, andeha isika hifanantona eo amin'ny fitsarana. Izy no nanaitra avy any antsinanana ilay nomban'ny fahamarinana tamin'ny diany rehetra, ary nanolotra ny firenena eo anatrehany ka nampanapahiny ireo mpanjaka izy. Izy no nanao ny saba no tahaka ny vovoka, ary ny tsipika no tahaka ny vodivary voapaoka. Mipaoka ireo izy ka mandroso soamantsara any amin'izay lalana tsy mbola nodiaviny tongony. Izy moa no nanao sy nahavita izany, sady miantso ny taranaka maro hatramin'ny taloha, zao Jehovah ny voalohany, ary hatramin'ny farany dia mbola zao ihany no izy. Ny nosy ahita ka raiky tahotra, torakovitra ny vazatany dia nanantona izy ka tonga. Samy nanampy namany avy izy rehetra, ary samy milaza tamin'ny rahalainy avy hoe matoky. Koa ny mpandrafitra dia nampahery ny mpanefy volamena, ary izay nandama tamin'ny tantanana nampahery izay nively teo amin'ny riandriany. Ka hoy izy miantso ny soloto, tsara ty, dia nombo mafy tamin'ny homby izy mba tsy hozongozona. Amen. Mbola itony vaky teny. Mbola hotoizantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 4:12. Matio 4:12 andininy 4:20 ka hatramin'ny 4:30. Matio 4:12 andininy 4:20 ka hatramin'ny 4:30. Ny nitsangatsanganan Jesosy teny ambonin'ny ranomasina. Ary efa mby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay, dia natopatopan'ny alon-drano izy, fa notohain'ny rivotra, ary tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary no nahita azy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina ny mpianatra, dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoy io, dia niantso izy no nitahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matoky, fa izao ihany aiza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia saovy manatona anao eny ambonin'ny rano aho. Ary hoy izy manatona, dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano anatona an Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe Tompo, vonjeo aho. Ary naninjitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy, dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana no nianahany ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay teo an-tsambo kely dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Ary no nitafita izy dia tonga teo an-tanety any Genesareta. Ary no nahafantatra azy ny tompo tany teo dia naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy ka nitondra ny marary rehetra eo aminy. Ary nangataka tamin'ireo mba hamela azy anendry na dia nisompotra avy avin-dambany ihany azy. Koa na iza no nanendry dia sitrana tokoa. Ho faranantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Epistily voalohany ho an'ny Jaona 1 andininy 5 ka hatramin'ny 10. Epistily voalohany ho an'ny Jaona 1 andininy 5 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao ny teny renay taminy ka ambaranay aminareo, Andriamanitra dia mazava
ary tsy misy maizina akory eo aminy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary raha Jesosy zanany manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary marina tsy ato anatintsika. Raha mianky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetra. Raha hoy isika tsy manota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Ray masino manamasinana ny fahamarina ny teninao ny fahamarina. Amen. Tena ny toritentsika izay hoentin'ny ray aman-dreny mpitandrina Rakotobe Ratsoamanjato Doda Herisoa izay mpanolotsaina Mibrao Mpendraikitra Foibe mpanolotsaina mpitandrana. Dia arytsika hitsangana ry havana ataontsika ny hira fa 100 ny 5 sy 2 100 ny 5 sy 2 ataontsika amin'ny feo fifazana tompoka ny hira ary ataontsika maharisitrisika tsara satria fifalianao antsika zany eny ny tenin'Andriamanitra zany. Dao ary tompo. Mbola ampitomboina mandrakariva ho amintsika rehetra ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ao anatin'ny vanim-potoana lehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonana isika ankehitriny ry havana, ilay antsoina hoe epifania. Samy manana ny fomba entiny mankalaza n'Andriamanitra. Ny amin'izany fotoana ny epifania zany ny fiangonana isan'isany. Ao neo sokajim-piangonana izay mankalaza n'Andriamanitra no ny amin'ny namanginy ny magy any Jesoa, zany no entiny mankalaza ny epifania. Misy ny fiangonana indray izay mahatsiaro ny amin'ny batisan'ny jaona mba ho fotoana anankiray voalohany idiran'ny fiangonana eo amin'ny tantaran'ny famonjena izay tanterahana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsaroan'izy ireo koa amin'ny fomba tahaka izany ny epifania. Isika ato anatin'ny fiangonana FJKM dia manao zava-dehibe ihany koa ny epifania
miaraka amin'ny fiangonana masina manerana zao tontolo zao tsy hoe manome lanja anitsy fombafombitsy na itsy fombafomba iroa fa izay tazomitsika mandrakariva dia ny mahazava-dehibe ny anjara toera amin'ny tenin'Andriamanitra izay tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo ary manakambara mandrakariva eo amin'ny tantaram-piainany zanak'olombelona. Dia isika zany izay miseho ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra mihaona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra eo ampelantanantsika zao. Tsy avy zany fa ao amin'ny Matio 4:10. Matio 4:10 izay fanovakina tamintsika teo ka noraisitsika manokana dia ny andininy 1:30. Matio 4:10 ny andininy 1:30. Zao nambarany tenin'Andriamanitra eo amin'ny anaran'ny Tompo. Ary naninjitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesoa dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana no mianahany ianao? Naninjitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesoa dia nandray any Petera, fantatra nandraisiny tamin'inona, nandraisiny tamin'inona, mety ndraisiny tamin'ny lohany, ny volony na ny vozon'akanjony, tsy voalaza eo zay fa dia nysamborina aingana satria niletika tsiny ny Petera. Dia naninjitra ny tanany Jesoa nandray azy sady niteny tamin'ny hoe ry kely finoana, nahoana ny anahany ianao? Raha todika kely sika riavana ny amin'ny ilay mpanoratra ity filazantsara ity, Matio moa no nanoratra izany filazantsara nakana ny vaky teny ny amin'ny filazantsara androany. I Matio manana anarana anankiroa, Matio na koa hoe Levy. Levy izy raha ohatra ka teny Hebreo, Matio izy raha ohatra ka ny amin'ny teny Grika. Matetika ho andrareo jiosy izay maka-anarana teny Grika dia izy tenany no misafidy hoe izy moa ny anarana iantsona azy. I Matio zany amin'ny mampamorietra azy, zay azo adinono zay, mpamorietra, zany hoe olona nahita fianarana ambony mihitsy aza, satria tsy hoe mpamorietra tsotra fotsiny i Matio fa anisan'ny lehibe ny mpamorietra milahatra amin'ny resaka iosy. Tena olona nahita fianarana lalina ary fianarana ambony. Magaga ny safidianany any ity anarana hoe Matio ity fa raha ny fakatendry amin'io anarana io dia mifandray amin'ny hoe matema, entsika kely amin'izany raha ampiana kely dia lasa hoe matematika. I Matio zany rehefa nisafidy ny anarana iantsona azy dia tiany naseho tao anatin'io ny fitiavany fianarana, ny fahaizana mampahalalana, ny taranja tena tiany Matio indrindra raha ohatra ka tarafina amin'ny anarany dia ny géométrie, ny matematika, ny fizika. Tamin'izany fotoana izany nalaza ihany koa ny astronomie, zany hoe rehefa mety karazana fahalalana ambony ny amin'ny kajy maro samihafa reverina fa ny kajy anisan'ny sarotra, zany no ny safidiana Matio ny anarana. Io Matio io anankiray amin'ireo mpianatra tao anatin'ilay sambo kely. Tao ihany koa ry Petera, nisy an'ireo maromaro niaraka tamin'ny tao, fa rehefa tonga teny avoan-drano nandeha ny tafio-drivotra, nisy ny alon-drano ny tenin'Andriamanitra, dia natahotra avokoa izy rehetra. Tsy vitany hoe natahotra n'ilay rivotra be sy ny alon-drano ihany, fa Jesoa mandeha ny ambonin'ny rano amin'ny andro alina. Za tsy milaza aminao manandramana zany, fa mino aho fa mitovy amin'ireo apôstôly ireo ihany ianao rehefa mahita amin'ny andro alina misy fotsy be eo amin'ny rano dia niaraka amin'izareo koa matoto ty marina matoto. Fa ilay fahaizana mampahalalana nananany Matio
na ilay traikefa nanana ny ry Petera mpanarato azy. Rehefa teo anatrehany tafidrivotra, teo anatrehany alon-drano, teo anatrehany izay mety ho karazana fisehon-javatra tampoka, tsy nahavita na inona na inona. Samy niombon-kevitra izy rehetra tao anatin'ny sambo kely, matotoa io ary dia torakovitra. Fa noho izay nilaza Jesosy, izy matahotra fa zaho ihany zalahy, dia taitra. I Petera aloha nitaitra. Raha ianao io dia avy alao aho mba hakeny aminao, teneny mba hoeny aminao aho. Avy aro Jesosy. Na eny ny tenin'i Jesosy dia lasa tokoa. Petera ihany nazo mivoaka fa ny sisan'izay tsy mivoaka. Lasa. Dia nivoaka Petera nandeha teny ambonin'ny rano. Ilay ranony samboaravara eo ambanin'ny tongotry Petera zany. Fa rehefa mamaky sika jereo kely ery amin'ny andininy fa 30. Fa raha nahita ny rivotra izy dia nanino? Natahotra. Ten'Andriamanitra tsy milaza hoe rehefa nahita ny rivotra sy ny alon-drano manonjy izy. Fa inona ny hitany? Ny rivotra ihany. Ilay alon-drano efa hitsahany eo ambany tongony efa tsy napatahotra azy. Fa inona indray napatahotra azy? Ilay rivotra mifofofo mafy be, izay ny napatahotra azy. Ary izay nahatonga azy niantso, Tompo, vonjeo aho. Nanintsitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana nahoana ny anany ianao. Niletika manko i Petera. Dia lazainy Jesosy mazava tsara taminy. Fa inona ny antony nahatonga anao hiletika? Kely finoana. Ity teny hoe kely finoana ity dia tena fomba fiteny anisan'ny tena ampiasainy Matthieu. Intelo no miverina izy io ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Matthieu. I Luka mampiasa azy ihany koa, fa ny an'ny Matthieu no be dia be. Kely finoana. Ny dikany hoe kely finoana izay lazainy Jesosy eto dia tsy milaza akory hoe tena kely bilitika. Tsy izay loatra ny tiany ambara. Fa ny tiany Jesosy ambara eto dia zao: manana finoana ianao, saingy finoana miparitaka. Na koa lazaina fomba fiteny hafa hoe finoana mipatitaka. Rehefa mifanojo amin'ny saina maneritreritra, tena aiza ny tsy ahavitako an'io manana finoana. Rehefa tody zavatra mbola moramora na hiverina fa mafy aza, vita ny fahaizana mampahalalako io, ary tafavoaka tokoa. Za tsy inona minoka. Fa rehefa tody sy toe-javatra anankiray tahaka izao amin'ny ainany zareo tao anatin'ny sambo kely izao, tsy nisy finoana tafapetraka. Ilay finoana lazaina fa hoe za olona manam-pahaizana, za olona tahaka izao, tsy teo intsony. Finoana mipatitaka. Indraindray mino, indraindray tsy mino. Indraindray mahazo antoka, indraindray tena tsy mahazo antoka mihitsy. Indraindray ohatra ny mety ny atao satria mino, indraindray mino nefa ohatra ny tsy mety indray ny atao. Eto ane raha ohatra ka miditra lalina amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia tena mahatonga saina. Matotoa io. Manatony Jesosy avy any. Vonjeo aho e. So ihany fa tsy nanao hoe ry matotoa aho vonjeo aho. Fa misy zavatra ambaran'i Jesosy amin'izareo tandremy tsara fa ny finoana mitsitokotoko, na ny finoana miparitaka, ny finoana izay tsy ahitana firaisana amin'Andriamanitra dia finoana tsy avonjy anao na ovinanao vina ka tsy maintsy mahatonga anao iantso hoe vonjeo aho. Tao anatin'ny sambo kely ange samy nanana finoana daholo zala tao e. Fa ao tsy misy resaka mihitsy hoe atambaro zala ny finoantsika. Eo anatrehany rivotra be ty, andeha atambatra ny finoana. Eo anatrehany samboaravaran'ny rano, andeha atambatra ny finoana. Tsisy ny resaka an'izany eo. So ihany fa teny ambonin'ny rano dia tsisy afaka nanao hoe andeha samy hitsoaka daholo.
tsisy fa dia ao samy miaritra eo ipetera nandeha nivoaka rikely finoana amin'ny teny grika dia hoe oligopistos oligo ampiasaina koa zany any amin'ny sehatry ny fambolena na ny resaka zezika oligo élément zany filaza azy any amin'ny fambolena zany hoe ireo singa madinika kely tsy hita maso akory azy izay mahatonga ny zava-maniry ngeza be ilay ambara amin'ny Jesosy eto zany dia tsy milaza fotsiny izy hoe kely finoana fa ilay finoana efa kely mbola mipatitaka koa dia izay nampiletika any Petera rehefa malalo amin'ny Tompo ity ampiandohaniny ity taona 2024 ity isika ampatsiarovy ny tenin'Andriamanitra fa mety manana fahaizana mampahalalana tokoa isika tahaka ny Matio mety manana traikefa sy fahaiza-manao tahaka ny Petera ka afaka miatrika na izay mety ho tafio-drivotra mafy be aza efa niatrehan'ny Petera tamin'ny taona maro sana fa ity ampiandohaniny izao taona izao ampatsiarovin'Andriamanitra fa aoka ianao tsy hanana finoana mipatitaka aoka tsy hanana finoana izay tsy maneho fifandraisana amin'Andriamanitra aoka ianao tsy hanana finoana izay mitoetra fotsiny amin'ny tenanao miantehitra aminao na mitoky amin'ny tenanao samirery satria tsy ahavonjy ianao eo anatrehan'ny fahafatesana manamtanina tahaka izay nanjo ny mpianatra tato anatin'ny sambo kely zany ry kely finoana nahoana ny ahanahana ianao miahanahana misalasala tebiteby tsy mahatoky intsony zany no ambarany ny finoana rehefa miparitaka na mipatitaka dia misy fiatraikany hatrany amin'ny fitokisa amin'ny tena aza tsy nahatoko tena intsony i Petera sotran'Andriamanitra fa teo Jesosy ary izy ny vahaolana eo anatrehany zany tsy fahombiazan'ny fahaizana mampahalalana tsy fahombiazan'ny traikefananana rehefa mijery aniny taona 2024 iny isika ka mandinika ny zava-misy tao anatin'ny taona vitsivitsy natrehana virus kely blitika tsy hita maso oligo zany koa ny azo lazana azy kely blitika manampahaizana rehetra eran-tany ny samy miketriketrika daholo fa tsy tafavoaka ny manana traikefa amin'ny fikarohana maro samihafa samy miketriketrika ahoana ny amahana n'ity problème n'ity bitika kely tsy hita maso ity fa tsy tafavoaka rehefa malalo amin'ny Tompo miantso atsika amin'ny tenin'Andriamanitra na manam-pahaizana ianao na tsy manam-pahaizana mba hitodika ao amin'ny Jesosy Kristy ary iantso vonjy ao amin'ny Jesosy ety ampiandohan'ny taona fomba fitentsika matetika engany iny taona iny ho lasa niny aneny ratsy rehetra ary dia hiatrika taona vaovao amin'ny fomba fifaliana sy ny ravoravo amin'izay isika nga tsy zany foana mitenenina nandritry ny taona zay fa dia eokany ho lasa niny ratsy vao maika ny ratsiratsy kokoa ny tonga ao anatin'izao taona 2024 izao izay ianao tsy mahalala izay zavatra hitranga ndray fa Andriamanitra mahalala ny zavatra hitranga mitodiany amin'ny Jesosy Kristy mifantohany amin'ny Jesosy efa nahafantatra tsara mihitsy fa isy tafio-drivotra isy rano manonja azo an'ireo mpianatra ireo fa inona ny nataony lasa izy nitsangatsangana teny ambony rano mandeha mitsoka ilay rivotra mahery manonja ny ranomasina fa Jesosy mandeha eny ambony rano ary tsy nahitsika hoe ary dia nipilipily koa Jesosy rehefa nitsofitsofo ny rano teo tsy azany ao fa ny rivotra mitsoka ny rano manonja fa Jesosy tsy miontsona tsy taitra mihitsy izy ahoana zay izy io matoto tsy matoto zary zalahy za ihany ty Jesosy tavidrivotra za mandeha ihany rano manonja za ihany ty raha ianao izy Petera dia mba asavy mandeha makeny avy ary o Jesosy ina tokoa nitranga niala avy ao anaty sampokely Petera dia lasa koa izy mba nandeha ny rivotra mitsoka ny rano manonja fa nandeha koa i Petera ao anatin'ny tsy drivotra ao anatin'ny rano manonja
nandeha i Petera hoeny amin'ny Jesosy fa tampoka teo ozy Petera hoe ohatrany mandeha zany rivotro zany a so letika ao anatin'ny tafio-drivotra ao anatin'ny onja be Jesosy tsy niontsina ilay Petera milaza fa mino mba tsy niontsina teo am-boalohany fa no ninjay mijery an'ilay rivotra nahery lentika ny vahaolana dia hitantsika eo amin'ilay tapany voalohany 9:30 nanintsitra amin'ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy aza famadihana rehefa niletika i Petera Jesosy tsy nanao hoe finartinazo an'lahy kely finoana iry efa miletika fa novonjeny Jesosy izy aloha zay vao nilaza tamin'ny Jesosy hoe ry kely finoana fa raha nataon'i Jesosy hoe elahy le tsy kely finoana za efa miteny amin'lahy hoe ndena makatoina ty amiko iry efa maty any namonjy aloha Jesosy zay vao nananatra azy na niteny azy raha ny zava-dehibe zany fomba entin'i Jesosy mampatsiaro antsika ny tena famonjena tsy ny resa be tsy ny vava be tsy ny moral tsy toroana hevitra tsisy olona efa hoe iletika zao dia hoe raha tianao voavonjy ianao tsy maintsy mifadianina ianao mandritry ny 3 andro ny ariana efa maty tsy fombafomba ara-pivavahana no azona mamonjy ny olona fa ny finoana amin'ny Jesosy Kristy izay mijory eo anatrehan'ny lalatsarotra ka mamonjy avy hatrany maninjitra amin'ny tanany ity teny hoe maninjitra amin'ny tanany ity dia mifandray amin'izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fa nahinjitra ny tanany mba hamonjenantsika amin'ny tsy finoantsika mba hamonjenantsika amin'izay mety fitokisantsika amin'ny zavatra kanefa tsy mahavonjy fa mba hitokisantsika amin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy ireriana ao amin'ny Marka 7 misy tantara anankiray izay efa fantatrao kanefa ilay zavatra nilazainy ilay ray mpianakaviana nanana zanaka demoniaka tsy afaky ny apôstôly ilay devoly tao aminy fa nentina teo amin'ny Jesosy dia hoy ilay ray mpianakaviana tamin'ny Jesosy hoe raha mba misy hainao ao amin'ny Marka 7 ny andininy 1:20 ka hatramin'ny 4:20 dia zao nambara ny ten'Andriamanitra Jesosy nanontany andrainy hoe ohatrino zay no nahatongavan'izao taminy ary hoy izy hatry ny fony izy mbola zaza ary nazay raha matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy aminony azy fa raha mba misy hainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo zay ho Jesosy taminy hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino niaraka tamin'izay dia niantso ny raindra zazalaka nanao hoe mino a vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoko fa nga tsy mino indray misy fotoantsika tena tratra ny zavatra tahaka izay nambarany ity ray mpianakaviana ity ianao kristianina ianao efa manana ny toerana misy ianao eo anivo ny fiangonana fa eo anatria mitety zavatra izay tsy ahavitanao na inona na inona misy fotoana ianao milaza hoe eny tena mino a fa vonjeo ihany aho ho afaka amin'ny tsy finoko so ihany mantsy ny teny aingana ilay rangahy hoe mino a vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoko fa raha laza izy hoe mino a dia Jesosy hoe ko maninona raha sotranao ary ny zanaka ay tsy mino indray aho tsy avy hatramy dia nilaza izy ary nyaiky mino a vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoko eo anatrehan'ny zavatra sarotra maro samihafa izay efa natrehinao na mbola atrehinao dia tadio ty tenin'Andriamanitra eo amin'ny tantarany Jesosy naninjitra amin'ny tanany hamonjy amin'ny Petera latsaka tao anaty rano ity fa Jesosy ao anatin'ny zavatra sarotra tsy miontsina Jesosy ao anatin'ny tafio-drivotra sy ny ranomasina manonja tsy miontsina ary afaka maninjitra amin'ny tanany hiazona anao mamonjy anao manafaka anao amin'izay rehetra mitady anapotika na anafaka ny ainao aza mamonjy anao izy mety ho kely finoana ianao nefa mety ho be finoana ihany koa fa na kely na be aza miamtehitra amin'ny finoanao
fa miantehera amin'ny finoany Jesoa. Eto am-pamaranana dia hotsaroantsika izany teny ngezabe izany. Misy fotoana nampianatra endesika amindinika ny amin'ny finoany Jesoa. Matetika mantsy ny mahazatra antsika dia ny mandinika ny finoantsika, ny finoany ranona. Fa i Jesoa koa dia manana finoana. Dia aoko tsaroantsika mandrakariva izany. Ny finoanao voafetra, fa ny finoany Jesoa no tsy miova, tsy miozongozona ny ninona toe-javatra mitranga, eny fanadeny ny fahafatesana aza. Dia mbola hanana amin'ny Jesoa Kristy fahefana. Ko anatin'izao fiandohan'ny taona izao, miantehera tanteraka amin'ny finoany Jesoa Kristy sy ny finoana any Jesoa Kristy. Dia ho afaka mamakivaky ny tafio-drivotra, ny onjan-dranomasina ary ny taona manontolo izay men'Andriamanitra anao ianao. An'Andriamanitra ireriany aneny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havana. Dery sy mankalaza amin'ny voninahitra anao mandrakariva izay Andriamanitra o rainay, noho ny amin'ny Jesoa Kristy zanakao, izay nambaranao ity ny zanako malalako, izy no henoy. Misaotranao zay fa nomenao teny tamin'izao androany izao, hino marina amin'ny Jesoa Kristy zanakao, miantehitra aminy amin'ny famonjena ny fiainanay, fa tsy miantehitra amin'ny fahaizana mampahalalanay, tsy miantehitra amin'izay mety expérience anananay, tsy miantehitra amin'ny finoany hafa olombelona tahaka anay ihany koa, fa miantehitra fe amin'ny finoany Jesoa Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Fa ny masonao misaotra, ampahatsiarovanao anay izany, ampahatsiarovanao ny fiangonana izany. Misaotra fa manana sery zahay mba hamakivakiana ity taona vaovao ity, ary hanehoana mandrakariva ny voninahitra Andriamanitra tomponay. Ary atambatra izany mivavaka izany amin'ny vavaka nampianarinao anay Jesoa Kristy Tompo manao hoe: ranay eo izany an-danitra, ho amasinina ny anarana, tonga ny eny fanjakana, hatao any sitraponao mety an-taona tahaka ny any an-danitra. Noho ny anio ny anasaza ho anay ary mamelany herokay, tahaka ny amelana izay meloka taminay. Izay mitondra anay amin'ny fakampanahy, famanafana amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Sotran'Andriamanitra tsika ry havana tamin'izany toriteny mamy izany. Zao tsika dia tonga amin'ny filazana ny raharaha. Voalohany sotran'Andriamanitra tsika zany vita soamantsara zao fanompom-pivavahana zao. Ary eto dia misaotra manokana ny fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara, Zoara Fanantenana Ambohipo, izay tarihin'ny Ray aman-dreny mpitandrina Rakotobe Rajaomanjato Derso izay nitondra ny tenin'Andriamanitra teo. Misaotra ny fiangonana Ray amantolo, ny birao-piangonana koa zany, ny diakona sy olona, ny mpitendry zava-maneno, ny mpikirakira ny zava-maneno rehetra, ny atokopira, dia soratsika deo izay tompona andraikitra nandray anjara na lavitra na akaiky. Misaotra koa ny mpanao gazetintsika ao amin'ny FJKM dia ny FTV izay nandray izao fanompom-pivavahana zao ary apita azy era Madagasikara sy eran'izao tontolo izao, satria efa vitatsika teknôlôjia izany. Dia mankasitraka indrindra tompoko dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny amaly fitianareo amin'izany rehetra izany. Manaraka izany ry havana, dia fantatsika fa isaka ny alahady fahatelo amin'ny volana Janoary dia misy fanompom-pivavahana lehibe ho tanterahantsika foana zany ato amin'ny FJKM, izay atao eny Antsonjombe zany amin'ny Collégium amin'ity taona ity, dia amin'ny 24 ny volana Janoary izany. Dia manasantsika rehetra ho avy amin'izany fotoana izany. Noho ny amiana ara-pahasalamana moa zany sy ny fanajana fiepetra ara-pahasalamana voakasika izany, dia momba izany dia atao miditra indroa ilay izy. Raha ny sitratsika dia indray mandeha kanefany ho fanajana ny elanelana ray metatra sy ny maro samihafa, dia miditra indroa isika
amin'ny fito sasany ny voalohany ary amin'ny folo sasany ny faharoa averiko a amin'ny fito sasany maraina ny voalohany ary amin'ny folo sasany maraina ny faharoa dia mandritra nyizany fotoana izany a dia ajaintsika daholo ny fipetra ara-pahasalamana mitondra ary vavaorontsika manasatanana tsara tsika ary tsy maintsy misy elanelana ray metatra efa amboarina ny kasikan'izany koa dia manasantsika zanaky ny FJKM rehetra ho avy ihany tompoko ary tsy ny zanaky ny FJKM ihany fa tsika kristianina zay te hitondra mbavaka ny asa fitoriana filazantsara mity taona 2024 ty a dia tongava tompoko a faly mandraynareo zay eto amin'ny FJKM iombambavaka aminay zay tompoko ny raha rampiangonantsika fa hiditra amin'ny rakitra isika zao fanatazana rakitra dia ataontsika mandritra nyizany fotoana izany ny hira fa 590 mandritra ny fanatazana ny rakitra ndao ary tompoko rakitsika ravana amin'ny hira fa 270 270 voalohany fahatelo ary fahenina dia hitsangantsika anolotra izany rakitra izany tompoko petraka ny fiangonana zao dia ny anao hira anankiray ny korala eto toerana zao tompoko
fakavoa agnilanao losoa satriany agnilanao e satriany agnilanao e feno fiadana fasoava fitaia tsy volagny fianambolamilamy feno fiadana fasoava fitaia tsy volagny fianambolamilamy fakavoa agnilanao losoa saotsy ozo fagnanananao jesosy tompo jesopagna fakavoa agnilanao losoa satriany agnilanao e satriany agnilanao e feno fiadana fasoava fitaia tsy volagny fianambolamilamy feno fiadana fasoava fitaia tsy volagny fianambolamilamy feno fiadana fasoava fitaia tsy volagny fianambolamilamy feno fiadana fasoava fitaia tsy volagny. Eny ariavana amarana sady zao fanompoam-baovany zao tsika dia mamerina fanentana anatrany riavako amin'ny 2 Janoary eny amin'ny 𝙍𝙤𝙮𝙀 𝙍𝙤𝙮 zany tsika no iombona indray hiara hivavaka ampifaliana zao dia nyolotra nitsodrano atsika ny ray mandrem-pitandrina zay nitondra ny ten'Andriamanitra teo dia toizantsika amin'ny hira fa 570 570 andimy voalohany sy faharoa aoriana ny tsodrano dia mitoy amin'ny trinité masina izany 570 andimy voalohany sy faharoa dia miangavy ny ray aman-dreny anolotra ny tsodrano ankehitriny maka iara-mitsangana sika riavana handray ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompontsika ary hoan' izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na iverintsika azy araka ny hery izay miasa atao amintsika ho azy aneny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesoa hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay amen. Terra
ho an'Andriamanitra irery ihany anieny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.